Ny tombo indray ireo commissaire du commerce et de la concurrence anatevin-darana ireo efa amperinasa. Androano nanatanterana ny fotoam-pitsarana nanetriketrika nanatanterana ireo commissaire vaovao ireo ny fianianana ka teny amin'ny tribunaly Anosy no nanaovana izany ho hariva io. Jemy Mara Daniel sy Mami Rasoanaivo. Commissaire du commerce et de la concurrence miisa 12 mianadahy ao anatin'ny andiany fahavalo misalatra ny anarany fanamby vao avy navita ny fianianany tetsy amin'ny tribunaly Anosy ary anampy indray ireo efa amperinasa. Mandray anjara amin'ny fametrahana ny tany tandalana ny commissaire du commerce et de la concurrence ary miaro ny tombontsoany ny mpanjifa. Client zay tokony andehany amin'ilay société ara-dalàna lasa ny société tsy ara-dalàna dia hitanareo fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny orinasa izay manaraka ny ara-dalàna rehetrarehetra. Tena misahana lafiny maro ny zavatra ataonareo. Anampy ny ministeran'ny varitra sy ny fanjifana amin'ny fanaraha-maso ireo entana tsy ara-dalàna sy ireo orinasa tsy ara-dalàna ireto commissaire vaovao ireto raha nambarany ministre ny varitra sy ny fanjifana androany. Surtout les produits périmés zao hiditra amin'ireny tsika atoato satria efa akaiky ny farany taona zao efa ho avy dikan'izay efa miasimba koa reny produit reny tsy maintsy anara-maso an'ireny tsika reny fanararaotany reny tsy maintsy anara-maso an'ireny ka zay ny tena fanjare hoe omeka tsara mitombo ny isanay ato atao ministera nanamafy an'izay zavatra zay mba ahazoany vahoaka tombontsoa. Zay mila zany reo mpanjifa reo satria zay miazy mila misakafo tsara izy sakafo madio sakafo ara-dalàna ary zay ny mahazava-dehibe hoe ny certificat de consommation. Amin'izao manodidina ny 200 iseo ireo contrôleur sy commissaire de commerce amperinasa. Dia inany koa no manakatona ny fampalalama vaoantsika tamin'ity alina ity hisaorany sika tany tokantrano nahitranjery hatramin'ny farany mamy fotoananao indray ny sampana fampalalama vaovao ny fahita lavitra matv ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.